Mbola ety amin'ity faritra Matsatra ambony ety hatrany nitondranay anao izay manaraka ny fandarana ara-maso toy ny isaky ny alatsinainy ampifaliana trano no iarabananao amin'izao fandarana izao ary ankasitrahana fena ianao mbola nanaiky niaraka taminay eto amin'ny androany. Manana vahiny isika ao amin'ity fandarana ity izay tsy iza fa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara lantany amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany dia ny solombavam-bahoaka Dr Ravelson Guillaume Narinandrasana. Miarabanao Andriamatoa solombavam-bahoaka ary ankasitrahana fena ianao nanaiky ny vahiny niaraka aminay amin'izao fandarana izao. Miarabantsika vahoaka mpanaraka ny fandarana ara-maso ary miarabanao koa Madame Manou. Fantaniana voalohany Andriamatoa solombavam-bahoaka, inona no azonao ampahafantarina mombamombanao ny lalana noratovinao sy ny maro samihafa izay tsara ho fantatra rehetrarehetra amin'ireo mpanaraka ny fandarana ara-maso? Voalohany indrindra aloha raha fitinina ny lalana nalehako dia nianatra teto Fianarantsoa tamin'ny école privée Naverson, nandalo ny CEG Tsenonondroa sy ny lycée Révérend Mamonjy ary nianatra teny anivon'ny université n'Antananarivo izay nazahoako ny doctorat en médecine. Manaraka an'izay rehefa nivoaka tamin'ny toerana io aho dia sady nanao fandalinana nianatra tany amin'ny entreprendre Madagascar momba ny fitantanana orinasa sy nivoaka teny amin'ny SKE mba hafana mahameno ny asa zay raha maha-dokotera manokana moa zany efa nisy ny fitazomana andraikitra satria na ny fandalinana nataoko dia momba ny projet Sekaline izay misy hatramin'ny androany zao. Nanao ny thèse momba ny projet Sekaline ny tenako ary taorian'izay dia niara-niasa tamin'ny Amerikana nanao ny projet USAID Mikolo izay nikarakara district sy région sud teto Madagasikara dia efa nanao sehatra maro momba ny fanamboarana tetikasa. Anisan'izany ny nananganana ny usine izay manodina ny huile essentielle eto Haute-Matsiatra ary talehan'izany na directeur ny groupe d'intérêt économique momba ny huile essentielle. Ankoatran'izay moa dia mpampianatra eny anivon'ny université ny Fianarantsoa. Malina dia malina tokoa Andriamatoa solombavam-bahoaka izany fanazavanao izany lalana noratovinao tiana ho fantatra manaraka hoe ahoana no ataonao rehefa anao tatitra eny anivon'ity district izay adidianao ity? Na tamin'ny fampelezan-kevitra dia efa nametraka tamin'ny vahoaka ny Fianarantsoa fa alohan'ny andanana mivory dia maka an'ireo entaentam-bahoaka isaky ny ambaratonga hatrany amin'ny fokontany sy ny mpitondra fanjakana eto an-toerana dia lasa mamonjy ny fivoriana. Rehefa vita ny fivoriana ara-potoana dia miverina eto anivon'ny district manao ny tatitra mahazatra. Anisan'ny tatitra atao amin'izany dia ireo volavolan-dalàna nolanina na koa ireo lalàna izay nampitaina mba hahafahana mahafantatra ny lalàna mivoaka daholo ny vahoaka. Anisan'izany koa ireo programam-panjakana izay ho an'ny district ny Fianarantsoa voalohany. Misaotra anao no izany fanazavana nentinao izany Andriamatoa solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao iarahantsika malala fa mbola tsy foana ilay valanaretina Covid-19 anisan'ny tena nahazahoana antontanisa betsaka ity faritra Matsatra ambony ity. Inona no hitanao hoe lesona azo tsoahana amin'izay fisorohana na ny ady amin'ity valanaretina ity izay? Ny lesona azo tsoahana voalohany dia ny firaisan-kina ny mpitondra fanjakana sy ny ao misehatry ny fahasalamana ary indrindra misehatry ny fampianarana mba ahafahan'ny olona mahafantatra tsara ny manodidina an'ity aretina vaovao ity satria rehefa vaovao moa ny aretina dia betsaka ny resaka mandeha ary mety ampitahotra aza indraindray ary koa mety tsy ahafahana mandray andraikitra. Teto Fianarantsoa manokana tamin'ny voalohany efa nahavita ny ady an'izany ary namoana an'izany aretina izany dia noho ny firaisan-kina ny mpitondra fanjakana sy ny sehatry ny fahasalamana manao ny fanentanana iray manontolo ary ny zava-dehibe dia ny fisorohana fa ny fandraisana tanana moa dia efa anjarany eny amin'ny tompo-pahasalamana ny manatanteraka azy. Ankasitrahana ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka amin'izay faneho-kevitra nentinao izay andeha indray isika hiresaka mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Raha ny fahitanao azy dia inona ny sosi-kevitra hitanao azo raisina hiadina amin'ity kolikoly ity satria mbola tsy foana akory izany kolikoly eto amin'ity firenena ity?
Raha ohatra ka ny solombavam-bahoaka ny tenako manokana no anontanianao ny tena zava-dehibe dia ny fametrahana ny olona tsirairay ho tompona andraikitra. Mahafantatra tsara ny asany ary mahafantatra ny fitiavan-tanindrazana ka hamita ny asany akitsy-po. Ny tena manahirana amintsika eto dia ny fomba fitaizana. Any amin'ny fitaizana ny ankizy mihitsy sy ny fomba amam-panao dia tokony hialana indrindrandrindra ny resaka vola alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Raha hiasa dia mila miasa vao mahazo vola fa tsy mitady vola aloha izay vao hiasa. Faharoa manarakaraka an'izay amin'ny zava-misy izay tontolo mahatonga an'ilay kolikoly dia mila fanovana tanteraka. Raha jerentsika ohatra amin'ny tompon'andraikitra manana rehetra ve izy amin'ny asany, afaka miasa malalaka ve izy ary ara-potoana, satria raha ohatra ka eny anivon'ny sambo-panjakana ireny asa atao eny anivon'ny vahoaka ireny raha vita ara-potoana sy vita amin'ny fotoana ny daholo ny zavatra rehetra dia ampiena ny kolikoly eto amintsika zany. Mankasitraka indrindranao Andriamatoa solombavam-bahoaka amin'izay faneho-kevitra nentinao izay inona ary ny hafatra tianao ampitaina amin'ireo mpanaraka ny fandaharana? Ny hafatra tiako ampitaina dia mitodika ho antsika vahoaka rehetra izay tompon'andraikitra. Raha tompon'andraikitra sy mahatsapa ho tompon'andraikitra isika dia samy hamaha ny olana manandrify azy. Raha miresaka Covid-19 isika raha miaro tena ny tsirairay dia azo antoka fa ho resitsika ny valanaretina. Raha ohatra isika mieritreritra fa tokony hanatsara ny fiainam-pirenena indrindra ny toe-karena dia ny asa sy ny fampananana asa ary ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay dia hampiena ny fahasahiranana izay mandalo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra olona tompon'andraikitra dia tsy miandry baikona na hanilika andraikitra amin'ny tsy fahombiazana fa ny fitadiavana vahaolana miaraka sy ny fanomezan-tanana ny zava-dehibe. Isaorana fena ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka nanaiky ny fampidinika teto aminay amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao feno ihany koa amin'izany faneho-kevitra maro samihafa izany. Ankasitrahana feno ihany koa ianao izay manaraka ny fandaharana ara-maso izay totosan'ny Transparency International Initiative Madagascar. Mankasitraka ihany koa an'ireo mpanohana ny fandaharana dia ny PNUD sy ny PBF ary manome fotoananao indray amin'ny herinan'ito izao. Veloma tompoko.